miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanatsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Mety mamiratra izy androany, izy mety volana inao masoandro, izy amin'ny alina no miposaka fa inao rehefa tonga ny masoandro posaka. Tsy mitovy fiposahana eo fa ny volana miposaka amin'ny alina ny masoandro, amin'ny atoandro dia mifandimidimby eo e. Rehefa tonga ny anjara ny volana tsy maintsy tonga ny anjaranao. La zao akaikinao mifandimby eo tsika fa tsy mifampialina zany. Tsy tokony isy kristianina miara-mivavaka iverin-dalana noho ny olana lalova ny intsony ato amin'ity fiangonana ity. Fa efa hoe zay mitranga eo fitondran'Andriamanitra. Ny any ataonao fotsiny dia zao, mandeha amin'ny fahamarinana tsara ianao, dia mivavaka tsara ianao, dia mifadianina tsara ianao, dia mirehatra tsara ianao mitady an'Andriamanitra. Zay fatohany. Fa rehefa mifantoka amin'izay ianao, izao tontolo izao hanampo anao. Hoy Jesosy manao hoe izany rehetra izany ka tsy hanjetilisa fantatra. Ka rehefa fantatry ny rainareo izany an-danitra, tokony ho anareo izany. Fa ka tsy ao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Ny fitondran'Andriamanitra. Andray tenin'Andriamanitra sika any amin'ny bokin'ny Genesis toko fa 5:7 manomboka ny 1:1 ka hatramin'ny 5. Genesis toko fa 5:7 manomboka ny 1:1 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta. Hitantsika ve? Genesis toko fa 5:7 manomboka ny 1:1 ka hatramin'ny 5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta manao hoe: ary Josefa tsy natrindry ny fangorangoraky ny fony intsony teo anatrehan'izay rehetra teo aminy. Dia niantso izy ka nanao hoe: avoay ny olona rehetra hiala eto amiko. Ary dia tsy nisy olana dia iray aza nijanona teo amin'ny Josefa fa nanao izay ahafantarany ralahany azy izy. Dia nitomany mafy izy ka renin'ny Egyptianina ary reniny tao an-tranon'ny Farao koa. Ary hoy Josefa tamin'ny ralahany: izao no Josefa, mbola velona ihany va ikaiky. Ary tsy nahavaly azy ny ralahany fa torakovitra teo anatrehany ireo. Ary hoy Josefa tamin'ny ralahany: avy manantonay anareo. Dia nanatona ireo. Ary hoy Josefa: izao ny Josefa ralahinareo, ilaina midinareo aty Egypta. Ary ankehitriny aza malahelo na tezitra amin'ny tenanareo noho ny varotanareo ao aty, fa amonjy aina no nampandehanan'Andriamanitra ialohanareo aty. Averitsika kely ny 5 tapany faharoa iny. Faninona hono hoe? No averitsika vakina isa roa telo. Famonjy aina no nampandehanan'Andriamanitra ialohanareo aty. Averitsika faraparany ihany. Isa roa telo. Nampandehanan'isa hoe? Nampandehanan'isa hoe? Lazao kely amin'ny akaikinao, nampandehanan'Andriamanitra azy. Lazao koa ny amin'ny ilany, nampandehanan'Andriamanitra azy. Raha vao tsy miteny dia kity mihitsy hoe Andriamanitra no mampandeha anao. Andriamanitra no mitantana anao. Andriamanitra no momba anao. Andriamanitra no mitondra anao. Azo hiteka mafy an'Andriamanitra. Hono ara lasena bavy, mba mino ny afatra ampitondrainanay ihany ve ianareo? Ary le tsy manao amainina zany tsy mino. Averiko ihany mba mino ny afatra ampitondrainanay ihany ve ianareo?
sa hoe tohatry ny rahalahy kely zany toriteny zany ka izany mino ny afatra zay entina eto androany. Engany Andriamanitra hitondranao manomboka androany. Halleluja. Asoteka mafan'Andriamanitra. Ny fitondran'Andriamanitra. Ninona hoe? Averena amin'io akaikinao ny fitondran'Andriamanitra. Misy olona mba maniry ve ho entin'Andriamanitra mihitsy androany. Ho batain'Andriamanitra mihitsy ny fiainan'iray manontolo. Ingain'Andriamanitra ny amin'ny avo dia entin'Andriamanitra amin'izay tiany hitondrana azy. Hoe aviry zanako malalako izay sitrako. Tsy atao itsony hoe nafoy ianao manomboka androany satria entin'Andriamanitra manomboka eto. Ambadika ty toriteny androany ty ho batain'Andriamanitra ny fiainanao. Ny fanahinao entin'Andriamanitra miakatra, entin'Andriamanitra mahery, entin'Andriamanitra matanjaka, entin'Andriamanitra vita zavatra, tsy maria mainona maresy lahatra. Izy olona ho entin'Andriamanitra eto androany. Halleluja! Halleluja! Asiteka ho an'ny olona ho entin'Andriamanitra. Mbola tany an-trano Joseph tamin'izany fotoana izany. Fa 17 taonany dia anisan'ny zanany tena tiany Jakoba indrindra Joseph. Satria izy ny mba mpitatibolana eo anatrehan'ny rainy. Mandeha miaraka miandro ondrianitra zareo. Misy fahadisoana ataon'ny ralahany any. Dia izy no mitantara amin'ny Jakoba. Dada, zao indray no nataon'ny zareo. Dia hoy ny voalazan'ny Baiboly hoe tena tiany Jakoba mihoatra ny ralahany Josefa satria zanaky ny fahanterany. Dia tany ny fony ray manontolo. Ary nanjairany zareo akanjo lava misoratroratra zany Josefa izany. Dia ny ralahany Joseph velom-pialonana azy satria izy ny tena tiana ao an-trano. Avereno amin'ny akaikinao ny alina ny ralahany. Eo tsika manaraka tantara tsara tadidio tsara zay teboka voalohany zay. Nanina ny ralahany hoe? Tadidio zay ny alina le ralahany. Tsy vitan'izany manofy Joseph. Ampahitan'Andriamanitra nofy izy. Fa ny salohim-bariny mijoro tsara mahitsy ohatr'izao. Dia ny salohim-bariny ralahany miondrika manodidina neny Joseph. Dia sorena ny ralahany satria hoe ahoana izahay ralahanao zokinao. No ienkohaka eo anatrehanao raha izany nofy izany ny jereny. Dia vao miary ny alina ihany ny ralahany. Mbola nampahitan'Andriamanitra nofy fanondroana izy. Fa nahitany masoandro sy ny volana ny kitana 12. Ny enkohaka teo anatrehany izy. Farany tsiaritra ny Jakoba dia nampanatsony. Dia enkohaka eo anatrehanao ve zasin'ny reninao miaraka amin'ny ralahanao. Ny ralahany Josefa nandreany zany ny vonto ny fony. Ary ny alina mafy an'i Josefa satria lasa mpanao nofy koa i Josefa. Lay nofy ohatrany mampihetra ny izy menakavy eo anatrehan'i Josefa izany. Ny tombo ny fahatezerana, ny tombo ny fialonana. Neny Jakoba kosa ny tehiriziny zay nofy zay. Ny andro ny fatanterahana izy. Tany amin'ny 17 taonany Joseph dia efa nambaran'Andriamanitra azy no aviny. Na dia mbola kely ary izy efa nisy Andriamanitra niaraka taminy. Na dia mbola kely ary tsika eto ho an'ny tanora rehetra mba tsofoko rano ianao hiara-dalana amin'Andriamanitra. Tsy variana amin'ny fiainan'izao tontolo izao fa tena irehatra mivavaka, irehatra amin'ny fanamasina tena, irehatra amin'ny fifadikana, irehatra amin'ny alim-bavaka. Mitady an'Andriamanitra eny an-tendrombohitra, miantso an'Andriamanitra mandrakariva ka tsy reraka. Izay tanora izay hiara-mandeha amin'Andriamanitra manomboka eto. Halleluja! Tsy tanora hitondra vesatra ho an'ny ray aman-dreny, fa tanora hanosika ny ray aman-dreny. Lazao ny akaikinao, tanora hanosika ny ray aman-dreny koa manomboka eto. Amen. Hoe tsy voalohany ho fatrano, lay tanora mihitsy mandeha mandohalika mitady an'Andriamanitra. Andriamanitra, taio ny ray aman-dreniko mba handoavana ho fatrano. Zany ny tanora ilain'Andriamanitra. 17 taona Joseph efa nisy Andriamanitra niaraka taminy. Misy tanora mba mila an'izany ve eto androany? Misy tanora mba manira an'izany ve? Tsofoko rano ny fanahinao hiaraka amin'Andriamanitra manomboka androany. Halleluja! Asoteka mafan'Andriamanitra. Engane ny tanora ny fiangonana kristianina miara-mivavaka mba hisongadina mihitsy. Any ampianarana any izy lohany, eny amin'ny fiarahamonina eny izy hita mihitsy ny fahendreny. Ampitanaka vava ny fiarahamonina hoe raha mbola tanora eto amin'ity fiarahamonina ity, tena hafa mihitsy ny tanora kely iny. Endry be, masina be, tsara fitondran-tena, mahery mivavaka, tena mirehatra. Halleluja.
zay ny zavatra niseho. De ndray andro ny andro ondry ny ralahany. De o Jakob mandehana hoe mba jereo kely ny ralahanao any. De mitondra sakafo. De mody aingana ianao de ambarao amiko ny zavatra mitranga any. Lasa Josefa nandeha nakany. Tady ny ralahany teny amin'ny tany efitra teny nandeha ny androndry. Izy nandeha tany. De nisy olona mifanena taminy. De nantany le lehilahy. Fa ndeha hoe izy ianao hitady ny ralahako miandrondry ah. De natoron'ilay lehilahy eo ary. Lasa izy nandeha nakany. Voatazany ralahany lavidavitra. De nikonkonina ny ralahany. Hitondray ilay mpanonofy. Andao zao nanao vatsika azy. Hoe sorontsika ny akanjony iny. De walatsaka tsika anaty lavaka izy. Hovonona. De ny akanjony asina ranondry zanak'ondry na zanak'osy. De hoentina any amin'ny kaiky. De tenena hoe lany biby masika ny zanakao. Antaniny akaikinao. Ratsiloha zany sa tsy ratsiloha? De lazaony akaikinao. Tsia. Tsy ratsiloha izy. Jereo kely ny akaikinao. Manomboka azavaiko aminao amin'izay le resaka. Averenanao akaikinao tsy ratsiloha mihitsy izy. Tonga teo i Josefa. Tonga de nisamboriny zareo. De osy raha irobeny aza manintsy tanana amin'io mandatsaka ny rano. Fa iry misy lavadrano tsy mbola misy rano intsony. Andao izy nalatsaka fotsiny. Fa tsy vonoina izy. Nisorony zareo ny akanjony. Nalatsaka tao Josefa. Antanio ireny eo akaikinao. Ratsiloha sa tsy ratsiloha? Antanio tsara mihitsy izy hoa. Ratsiloha sa tsy ratsiloha? Ratsi-toetra sa tsy ratsi-toetra? Za mbola samy teny fa tsy ratsi-toetra. Eny tompoko. Iresaka makasika ny fitondran'Andriamanitra sika eto mango. Nalatsaka ny zareo tao Josefa. Tonga vany ny Ismaelita. Mpanakarena. Tazany zareo hoe reny misy Ismaelita. Andao amiditsika amin'ireny Josefa fa tsy vonoina izy. Namidiny zareo tany Josefa. Lasa ny olona tany namidy. Rahalahanao zao. Amidinao. Rahalasa anabavy. Ratsiloha sa tsy ratsiloha? Rahalahanao zao amidinao. Ohatrany hoe ratsiloha zany e. Ohatrany hoe ratsi-toetra be. Ohatrany efa diso tafahoatra loatra le fankahalana sy le fialonana e. Sa tsy zay ve no izy? Amin'ny maha-olombelona zany. Fa hoy Andriamanitra hoe ny lalako tsy mba lalanareo. Ary ny fievitra tsy mba fievitrareo. Avy noho ny tahaka ny elanelan'ny alalan'ny ranomasina sy ny lanitra ozy izy. Ny avy ny lalako sy ny lalanareo sy ny fievitra sy ny fievitrareo. Ny tsika zao raha mijery an'izany ivelany amin'ny maha-olombelona. Tena ratsy fanahy be ny rahalahan'i Josefa. Tena mankahala azy ny rahalahan'i Josefa. Tena tsy tia azy ny rahalahan'i Josefa. Fa ny Andriamanitra hafa mihitsy ny tiana tongavany. Amen. Namidy tamin'ny Ismaelita. Tonga tany amin'ny tanin'ny Egypte. Namidy ny Ismaelita tamin'ny Potifara indray. Eo amin'izay ny jerevantsika eo. Raha maha-olombelona ho iaho, jerevana ny fiainan'i Josefa sy ny rahalaany. Tena tsy tiany ny rahalaany izy. Nialina azy ny fotsitsotro zao ny rahalaany. Tena nialina. Ary raha jerevana le izy, ohatrany hoe tsy te hipetraka eo amin'ny toeran'i Josefa mihitsy ianao. Fa raha mijery an'le fitondran'Andriamanitra ianao dia ozy ianao hoe mba maniry andray androany mba ho tahaka an'i Josefa. Zao ny zavatra niseho. Ilay rahalaany nialina an'i Josefa, tsy ilay rahalaany ratsi-toetra. Fa naseho n'Andriamanitra an'i Josefa ny zavatra ho ataony any ariny tamin'ny alalan'ny nofy. Nialina ilay rahalaany, nataon'Andriamanitra fitaovana hialina an'i Josefa. Nataon'Andriamanitra fitaovana nivarotra an'i Josefa. Nandefa azy tany anaty lavaka aloha. Dia mbola nataon'Andriamanitra fitaovana nanina koa nivarotra azy tamin'ny Ismaelita. Inona ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fotoana io? Nalefa tany amin'ny tanin'ny Egypte Josefa namidy mba hiaonany amin'ny Potifara. Mba hanina tsara hoe? Rehefa niaona tamin'ny Potifara izy ny zavatra nitranga tany, inona zavatra niseho? Notendreny Potifara ho mpanapaka ny fananany ray manontolo izy. Za androany manambara aminao ny tsy ambara telo ny fitondran'Andriamanitra. Ny zavatra mitranga na toetra ratsy ataon'ny olona, fankahalana ataon'ny olona, fanenjehana ataon'ny olona, na fialonana ataon'ny olona, na ny olana mihitsy mitranga eo amin'ny fiainanao. Aza mankahala an'ireny olona ireny.
ary aza raisina ho zavatra ratsy daholo zay mitranga rehetra fa misy fitondran'Andriamanitra ao ambadika ao. Tsy mare amainina maresy lahatra tsara. Tsy azonao tsara vely afatra ralasana bavy. Navela ialonany ralahana izy, navela ho amidy izy mba handefasana azy any amin'ny tanin'ny Egipta, anandratana azy eo anatrehany Potifara voalohany indrindra. Raha isika zao ny amin'ny toerana toy isika hoe tena razalo tsy voavelako heloko mihitsy reny ralahako reny satria voalohany indrindra ny alohany natao an-trano, faharoa nalatsa ny tany anaty lavaka. Fa dia olona manao ahoana loatra ny dia mandatsaka ny anaty lavaka. Indrindray ianao mety nalatsaka tany anaty lavaka fa tsy hamotika anao ny nandatsananao anaty lavaka. Mety namidi ny olona amin'ny Ismaelita fa tsy hamotika anao ny varotana anao any. Misy lalana hitondran'Andriamanitra anao any. Tsy fantatry izay toem-piainanao ankehitriny, ny nitondrananao anatin'ny hoadinao io tsy hamotika anao hanehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Raha marary anao ankehitriny, tsy natao mararirary fotsiny ianao, misy zavatra tian'Andriamanitra ho atao eo amin'ny fiainanao ao. Raha elonan'ny olona ianao ankehitriny, tsy natao elonana fatany fotsiny ianao. Ny fiainantsika olon'Andriamanitra tsy mandehandeha ho azy. Zay dia teneniko anareo, tsy mandehandeha ho azy fa misy fitondran'Andriamanitra ao ambadika an'izay. Rehefa teo anatrihan'ny Potifara Josepha, hitan'ny Potifara fa nomban'Andriamanitra, hitan'ny Potifara fa nanam-pahasoavana. Zay zavatra nampandreketina ny Josefa rehetra tahian'Andriamanitra. Ny tao an-trano nampanjeketina azy tahian'Andriamanitra. Nasaina ny andraikitra ny tany an-tsako izy mbola ny tahian'Andriamanitra. Ozy Potifara ny farany, raisinao adidinao avokoa ny fananako ray manontolo. Ny vadika any tsy azonao kitiany, fa ny ankoatran'izay fehezinao daholo. Raha lasana bavy enjany zany fa misy olona manira an'izany ve eto androany? Za mampaheranao androany, misy fotoana ianao alefa mandeha rery, esorina amin'ny ankohonanao, navela hiady rery. Raha tsy mandeha rery ianao tsy hitany fomba an'Andriamanitra anao. Raha tsy mandeha rery ianao tsy hitany tena tanjaka ao ara-panahy. Karaha be dia be ny olona niala taminao sy nafoy anao, aleo izy andeha fa ho avy ny andro amiratanao hitady aloha zany olona zany ralasana bavy. Halleluja! Ny hafa firenena anatinao fa mirapiratany fibosahanao, aroy ao hoe tsy angina noho ny aminao ary tsy hitsamy tena noho ny hafananao. Manam-pibosaka ny fahamarinanao tahaka ny famirapiratany mazava ary ny famonjenanao tahaka ny fanilo mirehatra. Raha mbola mpanompon'Andriamanitra izay tsy angina mihitsy, ny tanjonay dia hamiratra ianao, lasa lavitra ianao, any an-danitra ny hafaranao raha lasana bavy. Lazao ny akaikinao avelao hiala zay hiala, fa tsy maintsy hitady ianao izy ao aoriana kely ao. Amen, amen, amen. Rehefa nisy sanatra ho pofeny fananan'ny Potifara Josepha, tonga indray ny vadin'ny Potifara. Ohatran'izany fihetsiko zany tsy natao. Raha mandray andro mety resy any, 2 andro, 3 andro, 4 andro, mety omena teny mahery any fotsiny hoe ndala mandeha any dia samy vita. Fa Josefa, hoy ny voalaza Baiboly, andro maro nanangolangolany io vadin'ny Potifara io azy tao. Izy manana ny mahizy azy sady bikany izy no tsara tarehy. Dia tena misisika mihitsy ny vadin'ny Potifara. Avy andry amiko, avy ara-mitoetra amiko, fa tsy nanaiky izy. Tsy andro ray na 2 na 3 na 4 na 5 fa tao anatin'ny andro maro ohatr'izany ny ainan'i Josefa. Anontaniana akaikinao, avy aiza zany zavatra mitrangy zany? Vadin'ny Potifara ve ny tena devoly lava tandroka sa? Anontaniana akaikinao hoe navela hitranga mihitsy zany. Navela hitranga mihitsy. Fa ozy izy Josefa manao hoe sanatry amiko ny anota eo anatrehan'ny Andriamanitra matsy ny vadin'ny Potifara. Halleluja! Foana eno zany ny vadin'ny Potifara tonga dia nitazominy afy, ny soro mihitsy le akanjo tazominy vadin'ny Potifara, lasa izy nandositra raha lasana bavy. Joro tamin'ny fahamarinana resin'ny Josefa ny fahotany. Indraindray isika miaraka amin'Andriamanitra mandalo an'izany. Mety tsy ho vadin'ny Potifara ny mandalo any, fa mety ny volan'ny Potifara ny mandalo any, na ny asan'ny Potifara ny mandalo any, na ny akanjon'ny Potifara ny mandalo any.
lazao ny akaikinao mila resenao zany rehetrarehetra zany. Amen. Vao misy fahotana mananontana dia tonga dia lazao ataovy reny ny sofon'le fahotana. Sanatria amiko ny anota eo anatrehany ny Andriamanitra. Tonga avy any ny fahotana lazao sanatria amiko ny anota eo anatrehany ny Andriamanitra. Vao maheno an'izany tonga dia mandositra. Halleluja. Tsy azo nitsony i Joseph. Dia mody ny sary ny tomany tao amin'ny efitrany izy. Tonga avy any Ramsey satria mitomany madamo. Fa misy inona? Napiditra olona andefo. Isangisangy ahy ianao. Niditra tato izy tamin'ilay fotoana tsy nisy olona iny. Naika andeha isangy ahy. Dia niantso vonjeo dia najanony teto ny akanjony. Dia lasa izy nandositra. Vao naheno an'izany Potifara ka vadiny io. Tonga dia tezitra izy. Lazao ny akaikinao. Tsy Potifara ny teo tezitra. Namoaka baiko avy hatrany Potifara hoe alefaso any amin'ny tranomaizina. Any misy an'izay olona nanao fahadisoana tamin'ny Farao. Nalefa tany Joseph. Izy nalefa tany amin'ny tranomaizina. Potifara ve ny ratsy toetra? Tsy Potifara ny ratsy toetra. Fa Andriamanitra ny hevitra. Fa misy olona tiana Andriamanitra iona amin'ny Joseph ao anaty tranomaizina ao. Halleluja. Tonga tao izy. Nisy lehibe any mpitana kapoaka sy mpanamboatra mofo. Voasazy tao koa. Nanofo ireo lehilahy reo. Dia nanantona azy le mpitana kapoaka. Dia nanambara ny nofony. Dia nadika ny Joseph le nofy. Hoe afaka 3 andro ianao. Dia hivoaka ato anatin'ity tranomaizina ity. Dia hiverina eny akaiky ny mpanjaka. Fa zao mba tsarovy ary efa tonga any ianao. Dia naheno an'izany le lehilahy mpanamboatra mofo. Dia nangataka ako mba adika koa ny anahy. Dia nadika ny Joseph afaka 3 andro. Tapaka ny lohanao. Tonga ny 7 andro. Tateraka le nofy. Nalefa tany an-tranomaizina izy. Ifanena amin'ny mpitana kapoaka io. Mbola hono fa lasa Baiboly hoe niaritra tao 2 taona i Joseph. Afaka 2 taona amin'izay. Nanofo Farao. Nahita omby matavy nivoaka tao amin'ny renirano-nely 7. Tsara tare. Dia nijanona teo amorony teo. Dia avy eo nisy omby 7 maisa ratsy tare. Vao nahita an'ireo omby matavy reto tonga dia nohaniny zareo le omby matavy. Dia takizay ihany koa vary. Ny anankiray vary tena be voany be 7. Ny anankiray vary mainy andro 7. Dia nohaniny le mainy andro 7 ilay namokatra be. Narary ny andohan'ny Farao nandritry ny alina. Natsona daholo ny pahay re odiny sy ny karazany reny tao amin'ny fanjakan'ny Egypta. Nandika le nofo fa tsisy navoadika na ray ary. Tebotebo Farao inona raha ny zavatra hitranga. Inona raha ny dika n'ireny nofoko ireny. Ozy amin'izay le mpitana kapoaka ino tsara. Tadizy tokoa izy ny fahadisoko. Tamin'izany anao fahadisoana tamin'ny Farao. Dia nalefa anao tany an-tranomaizina. Rehefa tonga tao nisy lehilahy hitako tao. Nandika ny nofoko tamin'izany fotoana izany. Dia tena tateraka le nofy. Raha mety ianao ry Farao, andao atsony io lehilahy io, andika ny nofinao. Lazao kely akaikinao, zany le fitondran'Andriamanitra zany. Natsona avy any Josefa, naratana ny lohany, namena akanjo tsara izy, joro teo anatrehan'ny Farao. Nazavain'ny Farao tamin'ny teo ny nofy. Dia nadika ny Josefa tsara mihitsy, zao le nofo izy i Josefa mantsy an'ny Farao. 7 taona, sina, iadanana. Dia izy 7 taona manaraka. 7 taona mosarena. Ho tratrana mosary ary mosary tena mafy be io 7 taona io. Dia izao ny tokony ataonao ry Farao. Mila mitady olona manam-pahendrena ianao avy amin'Andriamanitra. Io olona io, olona mahay mitantana ny fambolena. Dia ao anatin'ilay 7 taona ziny, ampitomboana ny voly ambolena. Ampitomboana mba hisitsinjovana n'ilay 7 taona mosary. Dia ozy izy Farao, ahita lehilahy manam-pahendrena sy manana fanahan'ireo Andriamanitra fa tsy io ve ianao? Isika. Toa dia ozy Farao hoe ianao no tendrena ho mpitantana an'izany rehetrarehetra zany. Nesorony Farao ny peratra fanomboka se nafindra tamin'ny tanan'i Joseph. Dia ozy izy Farao manao hoe nisendra fiandrianana ihany
no mahalehibe amihoatra anao fa ny ankoatran'izay ianao ny lehibe eto amin'ny tanin'ny Egypta. Averina aminao kekinao zay le fitondrana Andriamanitra. Nampitengenana an'ilay kalesy faharoa i Joseph dia niantsoantsy no leo alohany miankofa zay andalovan'i Joseph niondrika daholo ny Egyptianina ray manontolo raha lasana bavy. Sandratra Joseph nanam-pahefana teo amin'ny tanin'ny Egypta. Tonga ny mosary tratra ny mosary hatramin'ny Jakoba sy ny rahalahin'i Joseph. Na eny Jakoba hoe misy varony any amin'ny tanin'ny Egypta, fandaninareo mandeha mividy any fa zalozanareo mienoeno fotsiny. Lasa daholo ny rahalahin'i Joseph nandeha nakany vidy vary. Rehefa tonga tany tsikary Joseph tena ny rahalahiko reto. Napanatsony Joseph atao amin'ny efitrano mangina navoakany daholo ny sécurité. Dana daholo nareo mivoaka. Tomany mafy be amin'izay izy satria nalahelo izy hoe reto le rahalahiko fa hitako ihany. Tomany mafy izy eniny olona teo amin'ny tanin'ny Egypta ray manontolo. Tao amin'ny tranon'ny mpanjaka tany amin'ny Farao fa mitomany Joseph. Saingy tsisy nanantony. Dia nitsotra ny marina amin'izay Joseph zany rahalahinareo. Le rahalahinareo namidinareo tamin'ny Ismailita zao no izy. Vao naheno an'izany le rahalahiny tonga dia siny samy niondrika. Tady vaolany ahoana antositra amin'ny varavarany risa amin'ny risa sa tonga dia an'olo tena fotsiny. Izy mbola nikonokona zany ho Joseph aza tezitra na malahelo amin'ny tenanareo. Fa andeha hamonjy aina no nampandehanan'Andriamanitra aty aloha lalana anareo. Iza nampandeha azy tany Egypta? Iza nampandeha azy tany Egypta hoe? Vitan'Andriamanitra ny tonga dia niteny mivantana amin'ny Jakoba hoe ry Jakoba mpanomboka ity Joseph ity tonga dia atero any amin'ny tanin'ny Egypta izy mipetraka. Vitan'Andriamanitra ny tondra azy tany mivantana. Fa tsy izany nataon'Andriamanitra fa nataon'Andriamanitra ny alona ny rahalahiny izy ray zay. Namidy ny rahalahiny nalefa tany anaty lavaka namidy tamin'ny Ismaelita. Izy namidy iny tsy hoe olona tsisy dikany izy akory matoa amidy fa namidy izy mahionany amin'ny Potifar. Isandratany eo amin'ny tanin'ny Potifar. Tonga tao izy nanangolangolanay ny vadin'ny Potifar. Natao hitrango zany hidirany any anatin'ny tranomaizina. Ny andehanany any amin'ny tranomaizina tsy hapotika azy fa hionany amin'ilay mpitana kapoka. Rehefa niona tamin'ny mpitana kapoka izy sandratra izy ny farany. Ndray ianao manamely teny ahoana ary zao lalako zao. Maninona ary ty olany ty tsy mety mifarany. Fitondran'Andriamanitra io. Raha misy olona tena tsy tia maizina anao mihitsy ka mialina anao, aza mankahalaza azy ianao fa iny olona iny no ampiasain'Andriamanitra anao hitondranao any amin'ilay programme. Tsy mare amenina maresy lahatra. Amen. Mety misy olona tena tsy tianao fa manilika anao foana, aza malahelo aminy. Ary aza tezitra amin'ny akory. Aza nanana alahelo izy ka mivavaka ianao Andriamanitra tsy voavela mihitsy, tsy voavelako mihitsy ihany. Hoe raha tratrako iny ray androany lazao ny akaikinao tsy kristianina miara-mivavaka amin'ny manao an'izany. Amen. Ka raha misy olona voatendry ao anatin'ny tokantranonao na eny amin'ny fiarahamonina eny manao zavatra hafahafa aminao, avelao ataony meo malalaka izy alefaso hoe atseho na alefanao anaty lavaka ary avelao andeha. Dia avoay ao indray dia amidio amin'ny Ismaely aleo amidy. Misy Potifara miandrena any anandratra ompifeny fananany. Mety alefan'ny Potifara anatin'ny tranomaizina avelao any. Asa malahelo zany tonangina daholo fa hoe tranomaizina. Andriamanitra manao lalana ho anao. Za mampahiranao raha mbola fahamarinana no hitan'Andriamanitra aminao. Tsy very zany ianao. Tsy hopodika zany ianao. Tsy nitondranao amin'izao toerana zao Andriamanitra hamodika anao. Fa manana lalana heverana anao izy. Hevitra tsy hitondra loza fa fiadanana raha lasana bavy. Ka mahereza fa Andriamanitra no mitondra antsika. Ekeo fotsiny. Tsy mahazo kivy. Ary tsy mahazo miverin-dalana. Tsy mahazo manamely teny. Ary aza mampitany fiainanao amin'ny hafa. Fa samy manana nitondran'Andriamanitra azy io. Ny anazy mety hoentin'Andriamanitra akavy. Fa ianao mety hoentin'Andriamanitra akavanana. Na ny nanakay hoentin'Andriamanitra mahitsy be. Zay fomba hitondrany azy eo. Fa ny fiafarany io mitovy ihany. Halleluja. Lazao ny akaikinao mety lasa aloha ianao androany. Fa tsy maintsy tratraka ianao any ariny. Aiza ny hafarany io namanao io rehefa miala eto tany izy. Dia aiza ny hafaranao rehefa miala eto tany. Lazao izy samy iray tanin'ny razana ihany tsika. Lalantsika ny tsy mitovy.
Nrazambe anao i Abraham. Abraham zao efa aiza izy am'izao. Any an-danitsika taranaki Abraham. Ny tanindrazantsika tsy any Ambomanga kely, na ary Ambatolampy, na any Atsirabe, na any Toliara, fa ny tena tanindrazana any Vitsika, any an-danitra raha lasana bavy. Haleluya! Any afaranao. Ka na ohatrinao anaadinao ankehitriny, fitondrana anao io. Asa manamelo tena razakivy. Tadidio foana zany afatra zany. Engane tsy ho toriteny renesinao na iainanao mandritry ny herinandro fotsiny zany. Fa tena iainanao manapatapitry ny vovokainao eto ambonin'ity tany ity. Haleluya! Za manambara aminao amin'ny finoky rehetra fa Andriamanitra no mitantara anao amin'izao fiainanao zao. Mety miteny ny olona hoe zao ve mba mivavaka, zao aloha ianao androany fa ny rapitso tsy fantatry namanao io, mety amiratra ianao rapitso. Haleluya! Aza mifaninana amin'ny gentlisy fa ny tanindrazany hafa mihitsy. Lazao ny akaikinao, aza mifaninana amin'ny gentlisy. Ary aza miady lahatra amin'ny gentlisy. Samy manana ny tanindrazany io. Aiza ny tanindrazantsika? Aiza hoe? Any an-danitra. Ka sao ianao malahelo fa maninona le gentlisy atao ohatra zao? Fa maninona le gentlisy? Anazy zany. Mety mamiratra izy androany, izy mety volana inao masoandro. Izy amin'ny alina no miposaka fa inao rehefa tonga ny masoandro, posaka. Tsy mitovy fipisahana eo fa ny volana miposaka amin'ny alina ny masoandro, amin'ny atoandro dia mifandimidimby eo e. Rehefa tonga ny anjara ny volana tsy maintsy tonga ny anjaranao. Lazao ny akaikinao mifandimby eo tsika. Fa tsy mifampialina zany. Misy mamorona resaka mandehandeha any ambadika any. Manenjika anao, manaratsy anao. Dia ahoana? Anatonanao ve le olona dia amikonanao totondry? Maninona raha tonga dia tsy zakako le resa be. Lazao ny akaikinao tsy mahazo manao an'izany. Tenen'izy hoe fitondrana Andriamanitra io. Amboary ny fonao fa fitondran'Andriamanitra io. Ny fiafaranao efa azo antoka raha lasana bavy. Amen. Ka tsy tokony isy kristianina miara mivavaka iverin-dalana noho ny olana lalovany intsony ato amin'ity fiangonana ity. Fa efa hoe zay mitranga io fitondran'Andriamanitra. Ny any ataonao fotsiny dia zao, mandeha amin'ny fahamarinana tsara ianao, dia mivavaka tsara ianao, dia mifadianina tsara ianao, dia mirehatra tsara ianao mitady an'Andriamanitra. Zay fatohany. Fa rehefa mifantoka amin'izay ianao, izao tontolo izao anampy anao. Ho Jesosy manao hoe izany rehetra izany, ka tsahan gentlisy fantatra. Ka rehefa fantatry ny rainareo izany an-danitra, tokony ho anareo zany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Inona ny katsanao hoe? Ataovy zay avelona tsara ny ara-panahinao, ataovy zay ampahery ny ara-panahinao, ataovy zay andehananao amin'ny fahamarinana. Fa ho Jesosy izany rehetra izany. Katsao ny fanjakany sy ny fahamarinana dia anampy anao. Iza ny manampy atsika? Iza manampy atsika? Izany rehetra zany. Le sakafo tadiavinao io, le akanjo tadiavinao io, le vaolana tadiavinao io, ty izao tontolo izao ty, rehefa voakatsaka ao ny fahamarinana, natao anampy anao ty izao tontolo izao ty. Tsy maresy lahatra zany amen zany. Ataovy amen n'olona tsy matory am-pitoerana. Ataovy amen n'olona tantanin'Andriamanitra. Ataovy amen n'olona hoentin'Andriamanitra, hoentin'Andriamanitra. Ambadika ty afatra ty zany tsy ohatry zao tsony no ahitako anao. Olona sanat'Andriamanitra ny afaranao raha lasana bavy. Mampaheranao androany fa Andriamanitra mitonanao miakatra fa tsy midiny. Haleluya! Haleluya! Mazava ve ny afatra tompoko? Ianao olona manana ny maizy anao satria tanteraka ao soma tsara ny fety fito ara-baiboly. Fa dia ny mbola mena Andriamanitra nyty tany ity andianana amin'ny fahamarinana dia mandehana. Raha mandre fahamarinana tsika torinany amin'ny radio dia tanterao. Mety mafy aminao no mavita azy, fa ataovy ihany aloha mba ho hitan'Andriamanitra fa niaritra anao tetỳ ambonin'ny tany, tsy midikiditra foana any an-danitra any. Mamela fa lazay kely le teny manao hoe amin'ny fahoriana lehibe no idiranareo ny fanjakan'Andriamanitra. Le fahoriana lehibe tsy hoe olona mitsipozipozy be tsy mihinan-kanina dia tena tsy izany. Mandalo ady enjehan'ny olona, sakatsakanan'ny olona, zay vao tafiditra any. Efa fantatrao anefa zay ny fitondran'Andriamanitra anao. Mety alefana ny anaty lavaka famorin-drano tsy misy rano. Andriamanitra kendre. Raha mono an Joseph izy tokony lava-drano misy rano nandatsahana azy. Fa inona nataony? Nataony any amin'ilay tsy misy rano.
dikan'izay mbola velomina ihany zany. Tonga tany amin'ny tanin'ny Egypte izy tsy olona sahirana be no mividy azy fa izy Potifara tantapany Farao olona nananamay toerana tsara foana nitondrany anazy ka mety milatsaka kely aloha ianao ankehitriny fa mivoaka ao ianao eny ampelantanan'ny Farao ianao mipetraka. Miala eny amin'ny Farao ianao mety milatsaka kely fa mivoaka ao ianao eny ampelantanan'ny aizy tsy Farao aloha fa i Potifara. Miala eny ianao makany amin'ny tranomaizina kely ohatra tsy ameniny zany sady tsy lasan'izany mihitsy ianao fa mety mandeha kely mandalo ady kely dia aiza indray nipetrahanao reo avy eo eny amin'ny sezan'ny Farao. Ninenina mitranga eo tsy misy mahazo miverin-dalana. Amen sa tsy amen e? Antanio kely ngekinao manahoana amin'izay raha fanapaha-kevitra ao zao. Voaray anay daholo ny SMS atsika mangataka vavaka injihan'ny olona vao vita batisy apôstôly ohatra ny tady Okivy tady Sovelona le fanahy velomy le fanahy fitondran'Andriamanitra anao io. Nisy taona tany a Jerosalema namangin'ny tompo tamin'io afatra io dia oza tamin'le rahalahy anankiray zay nitaraina tamiko izy nandalo ahy dia oza taminy zao ary nisy vehivavy anankiray zay koa napahireziko tany zao niady ny lalovako rehetra tato anatin'ity fiangonana ity hatramin'ny nandehanako tamin'ny fahamarinana tsy nisy nanenenako na dia ray ary fa hitako ny vokany ankehitriny. Rehefa miatrika an'le ady ianao dia ohatry ny mafy be zany le izy, ohatry ny tena tsisy miraharaha zany ianao, ohatry ny hoe fa maninona koa ary zany efa miditra fahamarinana mbola zao ihany. Ohatry zany ny fiainanao azy fa tio arina rehefa tapitra io adinao io tsy hanenenanao le izy. Amen. Maireza maranako azy joroa amin'ny fahamarinana mandroso foana fa aza miembotra raha tianao hitafavoaka aingana maireza mivavaka. Amen. Ka raha raviko ny afatra dia zao amin'ny maha-olombelona mafy ny miatrika ny ady eto ambonin'ny tany fa Andriamanitra ao an-danitra ao mihevitra ary mitaridalana antsika mandrakariva sady avoko ny fanahintsika nany amin'ny tany karakaina azy. Ny fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitsika. Ny ady lalovanao mafy fa Andriamanitra manokatra lalana ao ambadika ao. Ka velao hitranga na oentin'ny makaizina na oentin'ny makaiza arao fotsiny ny onjany fa tsy mahazo miverin-dalana fotsiny, tsy mahazo miena fotsiny herim-bavaka fa mivavaka mafoana dia arahana fotsiny ny onjany, tsy mahazo mamoaka teny zany mihitsy arakaraka ny vavahana vao hoe mandalo ady mba fadio zany manomboka androany. Fa tsy arakaraka ny diraka tato vao mahay ohatra zao fadio fa fitondran'Andriamanitra zany. Azotsika fa ny hafaranao omena peratra ianao seza fiandriana ianao tsy hitovy amin'Andriamanitra zany mihitsy fa any an-danitra ny hafaranao ny farany. Amen. Efa manamaky makasika ny Jerosalema vaovao ve ianao? Aninona hoy ny olona tafiditra amin'ny Jerosalema vaovao? Anapaka hiaraka amin'ny Mesiany. Aninona hoe? Isika zao rehefa tonga any lasa mpanapaka, lasa mpitsara fa miareta aloha raha teo any. Tsikitsiko kely ny akaikinao dia tena hoe miareta hoe fa io ny fitondran'Andriamanitra. Tsy fahampitehany io fa mitondra anao miakatra io. Alleluia. Asandrato ny tananao dia misoran'Andriamanitra any amin'izany afatra zany. Andriamanitra velona mandrakizay ianao Tompo. Engany ny teninao Tompo. Ho marina. Miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika.